Ampitomboana amintsika hatrany ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Valy miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarina Logos amin'izao Lahady fahafito ny volana Desambra taona 2020 izao. Ivavaka isika mialona indrisantsika ny afatra amin'ity Lahady maraina ity. Mpamonjy manondroka ry lohanay taona trianao mandrakariva izahay. Ary fantatray fa manakolazaina aminay indray ianao. Sokafy ny lanitrao ary tendreo ny molotro, aizako manambara izay tena sitraka marina tokoa. Aza velanao misy zavatra voalaza eto ivelan'izay efa nokendrenao ho an'ny olona izay tokony andre izany. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay katsika ny afatra amin'ity Lahady ity dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 110 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Isaia toko 110 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 mivaky toy izao mianaran'i Jesosy tompontsika. Ary hisy lofo mitsimoka eo amin'ny foto Jese ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina sy ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehovah. Ary ho amin'ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehovah. Ary ho anitra ka sitrahana aminy ny fahatahorana an' Jehovah ka tsy hitsara araka ny hitan'ny masony izy na hampiaiky araka ny reny sofiny. Ary homeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, hamely ny tany amin'ny tsorakazony vavany izy ary ny fofinain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany ary fanahy mahatoky no fehikibony. Ary ny amboadia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifahy iray toerana, ary ny zazakely no iroka azy. Ny ombivavy sy ny bera hiarakomana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihinana mololo tahaka ny omby. Ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha nono haninditra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana. Ary anandratra na ary tsy safady ary andratra ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy, fa ny tany no henika ny fahalalana an' Jehovah tahaka ny anaronan'ny rano ny fanambanin'ny ranomasina. Ary amin'izany andro zany ny solofon'i Jese izay hitsangana eo amin'ny faneva ny firenena dia izy no ho tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Amen. Misy pastora mainty hoditra izay fatatsika fatadaza atao hoe Martin Luther King tamin'ny taona 1870 marimarina kokoa ny 17 Aogositra n'io taona io dia nanao kabary miezinezina ny lehilahy hainareo io lohaten'ny kabariny io izay nizarany ny nofinofiny, nizara ny nofinofiny ho an'ny Amerikanina izy eny ho an'izao tontolo izao mihitsy aza. Dia ny anaran'ilay kabariny dia le hoe nanonofy aho, na hoe manana nofy aho, I have a dream. Ampahany amin'izany kabariny zany no raisiko eto ataoko dikateny malalaka. Izao no kabariny tamin'izay ka nizarany hoe izao no nofiko. Nanofy aho izy ndray andro fa eny ambony eny atendrombohitra ireo tany mena any Georgia, ny zanak'ireo andevo teo aloha sy ny zanak'ireo mpanandevo izy dia iray latabatra hiara hipetraka toy ny pirala. Nanofy aho izy fa indray andro any ny fanjakan'ny tia Mississippi izay tany efitra maina sy mangetany tsy fahamarinana sy ny fampahoriana dia hovaina ho tany lemaka sy todraky ny fahalalana sy ny fahamarinana.
mbola nanofo koa ao izy fa ireo zanako efatra dia hipetraka indray andro any anatina firenena anankiray izay tsy ho tsaraina amin'ny alalan'ny lokony koditra eny aminy fa ny amin'izay tena ho toetra ny marina tokoa. De toy izany ihany nanofy aho manofy aho zany roany fa nanofy aho fa indray andro any io izy ny fanjakan'ny Alabama izay misy ny gouvernoura ankehitriny tamin'izany fotoana zay zany dia iteny resaka momba ny atao hoe fifangarona ary izany dia hiova ho lasa toerana ho misy ireo zaza mainty hoditra izay afaka hifandray tanana amin'ireo zanaky ny fotsy hoditra ary aiara mamindra toy ny pralay sy mpianada. Zay le nofiny Martin Luther King. Maninona no nanomboka izao toriteny zao amin'ny nofiny Martin Luther King? Satria raha nanjery an'ity perikopa voalahatra androany toriana tia dia toatra ny mitovitovy. Rehefa mamaky ny tenin'ny Isaia mpaminany dia hoe manofy atoandro angahy Isaia milaza izy hoe hiaraka hilalao amin'ny vipera ny zazakely hinana mololo ny lioana possible ve zany revingady rany nofinofin-jaza zany zavatra tsy hisy mihitsy zany. Zay le lazaina amin'ny teny vahiny hoe utopie no filazan'izany zavatra zany. Tsy mba hoe ary zato ampandrina akory, ny zato ampandrina mety mbola azo atao ihany fa utopie zany dia hoe tena revirevin-gadra na atao hoe revon'olona daladala. Satria ny texte atsika tokoa tahaka nany Martin Luther King dia milaza hoe misy vohitra anankiray ozy izy izay voalazany eo dia hoe ny liona ozy izy dia hiaraka amin'ny ondry, ny amboadia dia hiaraka amin'ny ondry safady, ny pantera ozy izy, ny léoparde dia hiaraka handry amin'ireo zanak'omby sy ny sisa zany hoe ny fomba fitantarana azy hoe ny omby vavy izy dia hiaraka amin'ny bera ary hiaraka hisakafo izy mololo. Ny zanany kely ozy izy dia hiaraka ilanao amin'ny lioana tahaka an'ireo omby izay hihinana eo am-pihinanam-bilona ihany koa. Zany hoe zavatra tsy possible zany revingady. Reo zavatra reo anefa nolazain'ny mpaminany eto, zavatra zay tsy hisy mihitsy fa sary anohatra izy mazava ho azy fa maninona inona no fikendren'ny mpaminany ilaza nofy mba tsy lazako hoe nofy ririnina fa nofy tsy ho possible zany mihitsy. Mba afahantsika mamaly an'izany fanontaniana zany dia ho raisiko indray mandeha ilay kabarin'ny Martin Luther King zay voalazako tery aloha. Raha ohatra ka miverina kely amin'ny vanim-potoana ny ainan'ny Martin Luther King tsika ny contexte zany miverina-tsika kely dia azo heverina tamin'ny andro ny hoe olona mpanofy atoandro ty lehilahy ty utopiste ho za teo satria ny zavatra zay nolazainy dia impossible raha tamin'izany fotoana zany. Ary za mino fa zay olona rehetra ny haino kabary tamin'ny fotoana io marina fa vahoaka be teo fa any anatiny any dia samy mitsetsetra hoe ndry raha mba hisy moa zany fa zany ve moa ho tanteraky, zany ve moa dia ho possible fa dia samy mieritreritra tany anatiny any. Isika rehetra nefa dia samy mahalala ny toy ny tantara fa sady nampisainto ny olona no niteraka tahotra tamin'ireo fahavalo Luther King le izy. Nofy lasa mampatahotra ny fahavalo zay manana hery famoretana. Ary ao ny zava-dehibe tiako tsindrena.
ny fahasahinao mizara ny vinanao ny nofonofonao ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ny firenena sy ho an'ny fiangonana dia marina fa mety ampisento ny olona hoe mba rao vino zany va ho tanteraka fa etsy an-daniny koa dia nisy olona hosorena sy atao ohatra hoe raha mitoy zao fizaran'ny nofonofona zao hanahirana satria sao ifo amin'ny torimasony olona tsy tanana handrangotra tsy tongotra hitsipaka fa io nofo ary zay le contradictoire nofo mety hanaitra ny olona ao anatin'ny torimasom-panahana averiko nofo fizaraina vina zaraina mety mamoha ny olona amin'ny torimasony mpanahana torimaso morale zay ananany ka dia inona no nataon'ny fahavalon'ny Martin Luther King novonoina izy aleo ampanginina fa sao dia anelingelina eo kory afako dia zavatra tiako apetraka amintsika ny message zay toritsika zay ambara izay troa tsinitsinina dia mety hanelingelina ny matanjaka sy ny tompon'ny fahefana ary mety hitady ny fomba rehetra hampanginina an'izany izy satria lasa feo miantsoantso nanefitra manaitra ny olona torimasony ina moa anatin'ny fotoanany advento tsika zao dia misy lehilahy anankiray atao hoe John mpanao batisa miantsoantso tany anefitra raha ny fijery azy dia manao fitafy biby ondry zany hoe ohatrany ermita ny sakafo hoaniny zary izy fambaminana fa valala sy valala rembo sy tantely ny volony misahorakoraka ohatran'ny olona adala raha fijery azy hatrany 4 reny fa mangorohoro teo alohan'ny message n'izany lehilahy zany fanjakana ray manontolo ny tonga ny roitra tany daholo na ny vahoaka avy any Jerosalema niiraky ny romanina niiraky ny fariseo niiraky ny mpisorona feno ny eno azy maraina ataondro riva ary fatatsika fa nisy lehilahy anankiray tsy faly tamin'ny zavatra nylazainy dia natao zay nanapahana ny lohany John mpanao batisa jereo tsara le contraste teny torteny kabary fanehoan-kevitra tsotra dia mampivarahotsana fanjakana zay manana ny sabatra sy ny heriny ray manontolo azo atao tsara mihitsy zany fitaovam-piadina maranitra manoloana ny tsy fahamarinana sy ny fanjakan'ny aizina ny fanambarana ny fahamarinana sy ny tenin'Andriamanitra rehefa torinao madio sy marina io dia manelingelina ary manozongozona ny fanjakan'ny maizina mihitsy aza zay mahatonga le loha hevitsika hoe sahia mizara ny nofonofonao fa mety ary azo antoka fa hampietsika olona izany hanova fijery zany hanainga ny olona avy eo amin'ny torimasony zany ka afantarany hoe matorenenao zany eto amin'ity texte zaratsika ity dia azo antoka fa raha fijery azy dia tena utopie mihitsy ny zavatra lazainy Isaia mpaminany kanefa dia asony hoe tsy misy mahamenatra ny milazan'izany nofonofo zany mety mandrabirabo ny olona hoe lany fotoana enareo io dia lalàna ny besandry any tsy maninona tsy adala kory Isaia raha ny teny an'izany tsy adala ry John mpanao batisa raha niogaogany anefitra fa misy akony foana ny zavatra zay zaraina ka marina Isaia mpaminany zany eto tsy miantso atsika hoe andao andrevingadra dia any amin'ny kitana sy ny abakabakany ny saitsika dia any isika tsia aoka ny nofonofonao ho zarainao ampiara-manodidina aminao mba ho tonga hery fanohitra manainga azy eo amin'ny toerana atao hoe confort de l'immobilisme izay mahazo ny fiarahamonina ny olona tahaka zany masy dia olona afaka ao anatin'ny saina tsy fatoran'ny tsy fahampiana tsy fatoran'ny fahosana fa olona libre izy ka mampatsaro ny tenany amin'ny salamo manao hoe ny fatany rahanodindray tony any voromahery ary tahaka ny voromahery maniditsidina etseroa izy na dia efa reraka sy torovana azy
satria ny fizaranao an'izany nofinao zany, ny fizaranao an'izany vinanao zany, ny fizaranao zany afatra izany dia ho lasa manainga ny olona mba hieritreritra ko hoe azo atao tsara kay ny mieritreritra zavatra zay heverin'ny olona fa tsy ho possible mihitsy. Ko no zany Isaia mpaminany eto dia manasa antsika tahaka ny nataony Luther King ihany koa. De nisy lehilahy anankiray koa toa azy ireo atao hoe Thomas More zay, izay rehefa nandehandeha tany izy ka nahita nosy anankiray dia variny izy nijery ny fiainan'ny olona teo amin'ny io nosy io dia nomeny surnom misy ary moa le nosy hoe Utopia. Izy nareo moa namorona le anarana Utopia satria ao anatin'ny sainy dia hoe azo atao tsara kaya ny mamorona tontolo vaovao, fiarahamonina vaovao. Ny zavatra ampahafantarina fiarahamonina anao dia hoe tsy afabelan'ny ity ianao, efa ity ny réalité, tsy mahazo mihoatra ny valam-pamaritanao. Tsia Isaia manasa antsika azonao atao tsara miala ao anatin'io. Ary ny théologie de la diaspora, raha am'izao fotoana zao diaspora tsy hoe tsy mety ivelany fa théologie de l'exode no torina ihany koa, zany hoe miala avy any Egypta se déplacer makany amin'ny tany Kanana. I Abrahama miala any amin'ny tany zay mbola tsy fantatra, any amin'ny tany ho any amin'ny tany zay mbola tsy fantatra, zany hoe misy possibilité mihitsy ho any amin'ny nouveau monde. Tsy fictif io, tsy rêve-gage io fa réalité io. Fa ny problema ny fiarahamonina sy ny manodidina anao eny hatramin'ny olona akaiky anao indrindra aza dia efa miteny anao mahaiza mianina amin'izay fa eo. Tsia isika dia asaina mandrakanefa ho any amin'ilay atao hoe infini an'Andriamanitra, manana an'ilay toe-tsain'Andriamanitra hoe le dimension extra temporelle, extra spatiale, ivelan'ny fotoana zay mahazatra antsika hoe izao ny zava-misy tsy fatorany zava-misy ny zanak'Andriamanitra. I Thomas More ohatra namorona ny teny Utopia io hoe ilazany hoe tena anjarako ny manorina tsy mandrevy, zany hoe ilay idéal zay ao anatiko zany no force hoentiko manorina tontolo vaovao, fa tsy hoe manofo dia miandry zay atongavany, fa ilay idéaly sy ilay nofinofo zay ao anatiko no mampitsangana eo amin'ny toerana misy ahy ka mandeha manorina izany tontolo vaovao zany. Ohatrany koa ho atsika kristianina, ho atsika mpino, ary eo ny force atsika ny finoana amin'ilay idéalin'Andriamanitra, ilay fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay zany dia source de motivation fa tsy objectif intsony hotratrarina. Mbola veriko foana hoe tsy manana tanjona no any an-danitra atsika fa efa eo am-pelantanantsika zany, saingy ny fibanjinatsika zany, ny fieritreretantsika zany no lasa hery manainga atsika hoe mila atsangana sy aorina eto amin'ity zao tontolo zao misy aty ny sombotsombony zany fanjakan'Andriamanitra zany ka mba hiadanan'ny olona. Dia afaka micréer monde hafa ianao eto na atmosfera vaovao noho io fanjakan'Andriamanitra izay idéalinao efa nomenanao io. Ho aho manokana dia zaraiko aminareo eto hoe assumeko mihitsy ilay mety lazain'ny olona hoe mpanofoka, efa voalazany bokin'ny Joël fa hanofo n'ilay antitrareo ary aminany, ka tsy hoe fomba anankiray handosirako hanadinoko ny fahoriana sy ny fijanina, tsia fa izaho dia misy tontolo vaovao miandry ary io no misarika eo amin'ny fandrinan'ny fahakamona sy ny fahalainana, ary io tontolo zay fa miandry ahy io ary efa eo am-pelantanako no maniraka hoe mila izao ianao dia miasa ity amin'izao tontolo zao mba ho tanteraka ilay hoe ho tonga ny eny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any, zany hoe tahaka ny any dia mila miasa aho hahatonga n'ilay fanjakan'Andriamanitra efa ho vantaniko mba hogoako sady dia mety. Tsy manana dinamika hoe ny manao zavatra mba ho any an-danitra, tsia
fa io lanitra zay fa nomena io paradisa zay fa eo am-pelatanako io no manaingy ahy hanorina tontolo vaovao eto an-tany izay tsy antenain'ny olona hisitsy koa nisika pino dia tsy miaina en fonction ny zava-misy eto am'izao tontolo zao fa isika dia miasa sy milofo en fonction hoan'ilay fanjakan'Andriamanitra zay efa miandratsika rahatrizay zay ny tontolotsika zay ka noho zany ny fiainana mandrakizay izay efa eo am-pelatanako fa tsy hoe mbola kandrako no assurance ho ana garantie ho ana ary manome ahy elatra raha izay ngamba nazantsika azy mba hafahako miriaria sy mandeha etseroa ka ho sahy teny tahaka ny Martin Luther hoe manana nofy aho ho an'ny Madagasikara manana nofy aho ho an'ny fireneko mety ampomeny akamaroany zany fa mety ampiroro koa ny sasany satria fantany tsara ny fahamarina no zavatra zay lazainao io fa mody adala izy ary zay le hoe ambarao foana na hiaino izy na tsy haino voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika saotra dera laza anao tolotrainao Jesosy io fa ny teninao tokoa dia tsy teny mampandradrisa sy fampiononana fotsiny fa teny manaingana hiala eo amin'ny fandriana ny fahakamona ary hanangana ny fanjakanao eto an-tany dia tsy ny zany fa lay projet d'Eden zay fa napetraka hatramin'ny voalohany ka hiadana ny olona dia ny firenena izany ka basa hiteny koa zay hoe mananonofy aho tahaka ny Isaia tahaka ny Luther King ary tahaka ny Thomas More saotra Jesosy amen raindray ary fa dia mame fotoananao amin'ny herin'ny toy zao raha sitrapon'Andriamanitra sameta in'Andriamanitra tompoko